tsy be nandrakotra na dia taitra avy eo dia ohatra hoe verina tao anaty vatako fanahako dia nisoratra an' Jesosy aho dia nyfantaniko hoe ohatry ny ahoana ny afahako a tena hoe surmonter dia fahotana tsy resiko. Ia, to dia sokafantsika ny Jaona toko 10:20 io no anisan'ny verset biblika atao hoe tsara vakitsika matetika. Ao anatin'io toko 10:20 io Jesosy maneho ny fiombonana ary ny valiny rehetra tahaka ny valiny fanontaniana napetraky ny ranabavy teo dia mivaly avy ao amin'ny fiombonana. Dia jerevantsika ny voalazan'i Jesosy ao amin'ny Jean 15 dia izao no teneniny ao amin'ny 5:5. Ny anaran'i Jesosy "Zah ny voaloboka, ianareo ny sampany, izay miray amiko ary izao aminy dia mamobe izy. Fa raha misaraka amiko kosa nareo dia tsy mahay manao na inona na inona." Ny fahafahanao misurmonter fahotana tsy tianao nefa mbola mandavo anao dia amin'ny alalan'ny fiverenanao tena miaraka amin'Andriamanitra, mifantoka amin'Andriamanitra, miverina miainga avy ao amin'ny communion. Mety hisy teny ianao hoe mieritreretra zavatra hafa fotsiny dia amin'izay afaka ilay izy. Izay zao tsy avy amin'ny communion. Dia mety hety ilay izy indray mandeha, indroa mandeha, intelo mandeha, fa satria ara-panahy ilay resahantsika teo izy Jesosy raha vao tsy en communion amiko ianao dia hiverina io. Dia resinao dia mandresy anao, dia resinao dia mandresy anao, dia resinao dia mitsoka ny trompetra dia eo amin'ilay nao resina sanatria mitsoka ny trompetra tonga ny tompo. Dika izay solution mihitsy raha vao solution tsy mampiverina anao iombona amin' Jesosy. Voalohany mila miombona amin' Jesosy, mila miaraka aminy, mila mifantoka aminy. Avy ao amin' Jesosy avy ao amin'izay communion izay misy karazana vahaolana omen'Andriamanitra azo raisina, azo ampiasaina ary azo iainana. Ny vahaolana voalohany entin'Andriamanitra avy amin'ny fiombonana dia vahaolana vokatry ny fanahy, ilay voalazan'ny pasteur teo. 4 aminaran'i Jesosy, tomoera amiko ary izao aminareo, tahaka ny sampany tsy mahay mamoha azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy, dia toy izany koa nareo raha tsy miray amiko. Ninonina toetra tsara iainanao ka tsy hoe avy amin'ny fiombonana ny nahazahoanao azy dia tsy voarain'Andriamanitra sady tsy ampetenao no tsy mahasoa ny fiainam-panahinao. Izany hoe mety ho resy ilay izy. Ohatra ary meka exemple hoe misy olona zao miteny hoe za pasteur tena afaka sigara voninahitra an'Andriamanitra. Le olona teneniko fa tsy za. Dia fa ilay izy pasteur dia mokondobe tondrako an'ilay izy tonga dia mety dia te hiteny aminao fa tsy mokondoha no midélivrer anao fa ny fiverenanao ao amin'i Jesosy. Rehefa tafaverinao amin'i Jesosy ianao dia manomboka mianatra mamoaka ny toetran'i Jesosy. Dia avy amin'ilay toetra mivoaka avy ny resaka tamin'ny amam-bavaka no ahatonga anao lasa miamiova, miamandresy an'ilay fahazaran-dratsy na ilay fahotana mora mahazo anao na ilay fiainam-paharatsiana mitady hamatotra anao. Izany hoe tsy hoe miady amin'ilay fahotantsika satria tsy tiany Jesosy hono, fa lasa manomboka reny ny fiainam-panahinao hoe enao koa manomboka tsy mankafy an'ilay izy ary mampahorenao ny fahalavonao manoloana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Teo izy Paoly, tsy ny tsara izay sitrako izy izy. Tao jerevantsika ny izay vetivety anampy be antsika mantsy izay. Teneno akaikinao tsy tanteraka ianao hoe fa afaka no tanteraka hoe. Avereno, afaka no tanteraka ianao hoe satria Jesosy ny teny
fa afaka tanteraka ianao. Ozy izy ny Romanina toko fafito ny 9:20 Romains 7:19 naran'i Jesosy, fa tsy ny tsara zay sitrako no ataoko fa ny ratsy zay tsy sitrako no ataoko. Au nom de Jésus, car le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ny fanantenana dia rehefa manomboka renao hoe tsy sitraka ao le izy, nefa mety mbola ataonao, ary le tsara sitraka ao tianao iainana mbola tsy tonga any ianao, fa ny any anatin'ny fonao nefa mazava amin'ny fandresen-dahatra fa tsy te hanao an'le izy tsony ianao. Dia zay mahatonga ny ray aman-dreny nisy fotoana le niteny hoe amen, aza manao fanahiniana manota. Raha misy ny tena tsy zakan'Andriamanitra zany dia le izy efa fantatrao fa sady mampalahelo an'Andriamanitra no mahavery anao any amin'ny elo, manimba ny fiainam-pahasalamanao, miperturbe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, manimba ny any anatinao mihitsiny, lasa ohatry ny toy ny omamiadana ho an'ny ainao le fahotana tsy resenao, dia manomboka mety tonga saina ianao. Zay fahatongavan-tsaina zay nefa fanamasina ny manampy anao anananao an'izay fahatongavan-tsaina zay. Zao tsy dao ny afaka anao, tsy hoe miezaka ianao teny tsy fantatra be mihitsiny dia hoe ho afaka amin'le fahotana mangejanao. Eto aloha zany ny solution anankiray. Ohatrany hoe misy fotoantsika zany dia rehefa ao anaty fotoanana délivrance dia mieritreritsika hoe rehefa miteny amin'ny teny tsy fantatra be mihitsy dia tonga dia mifanamasina no mivavaka sy mifony eo amin'ny toerako amin'ny teny tsy haitononona dia délivrer ho azy. Non, tsy mazika. Tsy mazika ny fomba anafahan'Andriamanitra anao miteny tsy fantatra, fa misy lalana na démarche tokony ho arahana ara-panahy ahatonga an'izay zavatra izay hitranga. Azavaiko. Voalohany aloha ny tenin'Andriamanitra rehefa tonga ohatr'izao dia mila raisinao ao am-po hoe amen na le izy. Tena resy lahatra ianao hoe zany zavatra tenenin'ny pasteur sy ampianariny zany dia zavatra marina, ary zany fahamarinana zany tiako hiasa ato anatiko. Dia zay ny dikany hoe amen. Atsangany an-tanan'izay manao amen tamin'ilay fampianarana rehetra teo. Dia zao siblen'le teny le fahalemena ao anatinao. Le teny tonga iny zany manitsy anao ao anaty dia renao mihitsy mifanamasina miteny hoe ty le zavatra tsy tiako. Atsangany an-tanan'izay mba misy mahatrapa an'izay hoe zay le izy. Dia zao zany le anao manao amen iny manomboka amin'izay ianao mandray fanapahan-kevitra tsafidy akahala an'le zavatra tianao nefa hamotika anao. Fiafaran'ny fahotana mantsy fa mitena foana. Dia mila alanao aloha le izy. Rehefa alanao amin'izay le izy dia manomboka anara-maso ianao hoe eto le pointy ny devoly idirana. Isaky ny trangy ty zavatra ty dia ohatr'izao foana ny réactionko. Eo ihany ianao vo. Dia rehefa manomboka renao amin'izay ny fetraiky an'le izy hoe animba sen-dravanao, dia mitovy ny fandresen-dahatra ao anatinao hiala. Alleluia. Mba hahafaha mifanamasina manampy anao atafavoaka anao. Dia ahoana ny fisehoan'le izy? Ohatr'izao ny fisehoan'le izy. Rehefa tena hita mifanamasina fa resy lahatra ianao fa tsy mody manao excuse amin'ny teny tsy fantatra fotsiny. Zany nefa mahatonga an'ireny olona be dia be manana ny fanomezana pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra fa tsy afaka mitoetra ratsy. Mandraka androany andevoziny ny avonavona ary ratsy mitandrina avery anao le izy nefa. Rehefa hitanao izay indray le ampopofa mitady hitranga any amin'ny zavatra tsy tokony hisehony akory dia manombo vavaka amin'izay. Io indray le izy Andriamanitra, tena tsy tiako le izy. Dia raha voazay ny tena hitan'Andriamanitra hoe tena tsy tianao le izy ao anatin'ny fotoana hisehony le izy, ho raisy ny fanamasinao azy amin'izay mivavanao amin'ny teny tsy fantatra, hifona ny fanamasina eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny teny tsy tononona ianao ampitranga an'le délivrance eo amin'ny fiainanao. Fa le izy tsy hoe le zavatra tianao dia tianao terena amin'ny teny tsy fantatra hiala ho azy le izy. Nefa ny ao anatinao tsy resy lahatra akory hoe mila miala ao anatin'le izy. Zay le hoe ny fanahan'Andriamanitra mira miara milaza amin'ny fanahintsika. Maneho ilay toetra mazanak'Andriamanitra antsika tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Mila miara milaza anao.
dia zay ny afatra ho anao ranabavy. Raha fa mitanga ilay zavatra miseho mitady tsy ovy, dia angatao Andriamanitra ho antsika tsy raha avy ihany koa. Angatao Andriamanitra tena tsy tiako ty zavatra ty Andriamanitra, mety nahazatra anaty, mety nampahomby anaty fa tsy ahatafa vonjy, tsy ahavoavonjy aty. Noho izany Andriamanitra tena halako, tena tsy tiako. Amin'ny anaranao Jesosy tena vonjeo manomboka mangatah amin'ny fanamasina amin'izay. Esory fanamasina, tsy ezaka ao ny analan'io, fa mila mitovy fotsiny ny fandraisan-dahatra ao anatinao amin'ny feo amin'ny fanahy hidelivren'Andriamanitra anao. Mahita amin'ity takarivo ity fa izay olona rehetra voagezy ka hiaina ao anatin'izany teny izany dia nafaka anao Andriamanitra ary aneo ny voninahiny eo fiainanao izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Fanontaniana manaraka raha misy tompoko amin'ny efatra sasany latsaka dimy. Tain'Andriamanitra tompoko amin'ny Matio toko 12 dia ny andininy 1:30 misy tenin'Andriamanitra manao an'izao. Ary noho izany dia lazaiko aminareo hoe azo famelan-keloka ny olona amin'ny ota sy fitenenan-dratsy samy hafa rehetra, fa tsy azo famelan-keloka ny olona amin'ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Ary na iza manao teny hanohitra ny zanak'olona dia azo famelan-keloka, fa na iza no teny hanohitra amin'ny fanahy masina dia tsy mba azo famelan-keloka na amin'izao fiainana izao na amin'ny ho avy. Efa noresahan'ny pastera ihany izy io tany amin'ny tompo fa ohatrany hoe voapasopasoka kely fa mbola tsy tena nazava tsara. Ny tiana tenenina dia hoe raha jentilisa ve no miteny an'io fiteny io nefa avy eo izy converti dia mbola azo famelan-keloka, sa rehefa olona nafantatra an'Andriamanitra no manao io hanohitra ny fanahy masina io dia tsy mahazo famelan-keloka. Ny faharoa tompoko dia mba meo exemple tena hoe concret ahaizana mihitsy hoe manahoana zany manohitra ny fanahy masina zany tompoko. Alleluia. Ny hoe teny ratsy ny fanahy masina eto raha ny zavatra sehoan'i Jesosy eto dia tamin'ny fotoana io no nitenenan'ny fariseo sy ny sadoseo hoe zay aloha ny anankiray hoe mifanahy demonia ny amoahan'i Jesosy amin'ny 28 farany 27 hoe ary raha Belzebouba no amoahako demonia, iza kosa no mba amoahany zanakareo azy. Ary noho izany dia izy ihany no mpitsara anareo, fa raha ny fanan'Andriamanitra kosa no amoahako demonia dia efa tonga aminareo sady ny fanjakan'Andriamanitra. Dia ao amin'ny andininy 4:20 no miseho le hoe amin'ny fanahy Belzebouba ozy izy no amoahan'le io demonia. Zany hoe reo teny mifanesy mandra-pahatongan'i Jesosy namaly an'io teny io dia voalohany aloha misy endriky ny fitsarana tsy marina amin'ny fitenenana ny fanahyn'Andriamanitra ho fanahiny demonia. Zay zany alohany tonga dia dika teny arabaky teny manondro mazava-be ny amin'ilay hoe fitenenan-dratsy ny fanahy masina. Zany no antony tsy tokony hananantsika fitsaratsarana amina karazana fiseho-pamantarana ataon'Andriamanitra ampiasan'ny olona, satria tsy fantatsika hoe Andriamanitra no mampiasa azy sa demonia. Fa ny prinsipa kosa aloha nefa ny omen'Andriamanitra raha baiboly ahafahantsika mamantatra hoe tsy fanan'Andriamanitra ny miasa ao ambadika ilay zavatra mitranga zay ahatonga antsika indray mesura fotsiny hoe hiala ao anatin'ilay izy fa tsy hitsarana. Ny fahefa-pitsarana dia tsy nomen'Andriamanitra ny olona, fa ny fahefa-pamantarana amantatra ny zavatra rehetra kosa nefa omeny fanamasina antsika amin'ny alalan'ny esprit de discernement amin'ilay don na hoe fanomezam-pahasoavana sy omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny fanahiny. Raha izay faharoa ny fitenenan-dratsy ny fanahy masina ihany koa dia midika fanoerana ny zavatra lazain'ny fanahy aminao ho toy ny hoe tsy avy amin'Andriamanitra nefa sitrapon'Andriamanitra tokony anao. Ohatra, fantatrao fa tsy mety mifona raha miteny an'ity fanoarana ty zavatra lazaiko ity fa tonga dia miteny ratsy ny fanahy masina izy ary militandremana be. Zavatra mitranga manerana zao tontolo zao izy amina fiangonana everiny sasany hoe fifoazana.
amin'ity karazany nositra mifindra sy fampianarana hoe nositra avy any amin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany no satria izy raha hiara-panahy dia efa manomboka be dia be ny victime amin'izany hoe nandriny le ray ny ara-panahy zany hoe niarana tory izy sy le vehivavy dia lazainy hoe ny fanamasina mihitsy ny manome azy fona raha miteny an'ilay izy hoe izy sa zavatra zany zany no atao miteny ratsy ny fanamasina satria fanamasina tsy anirak'olona anankiray iaina ao anaty fahavetavetana sy fijangajangana zay zavatra tsy tiany ray sy ny zanaka mandrakizay ary koa ny fanamasina miteny ratsy ny fanamasina koa izany fomba fiainana sy fiteny izany mino fa mazava sy concret kokoa le zavatra izarako an'le izy androany ariva rahalahy dia ny zavatra tiako zaraina ao anatin'le izy dia zao hoe amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia mila manam-pahamailontsika ndreo hiteny zavatra koa tsy avy amin'ny fanamasina nefa ambaratsika fa ny fananina mpiteny an'le izy fandresen-dahantsika ilay izy dia lazaintsika fa fanamasina zay zavatra rehetra zany tsy mampijoro eo amin'ny volonté parfaiten'Andriamanitra arak'izay tia ny fanahienina sy hitondranantsika nefa lazaintsika fa avy aminy na miteny zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsika nefa milaza fa fanamasina naniraka antsika anao an'izany dia miteny ratsy ny fanamasina zany ary tafiditra ao anatin'ilay teny Jesosy hoe tsy azahoana famelan-keloka intsony mandrakizay noho izany zany fitandremana zany atsipy mandrakariva mba ho apotsika nanatsika fijoroana sy fahalalana mba handehanantsika araka ny sitrapon'Andriamanitra voalohany fitinika kely fa ifampitsarana tsy nomen'Andriamanitra antsika aza mitsara mba tsy ho tsaraina ao dia raha vao mitsara tsika hoe mety ho fanan'Andriamanitra ny mampiasa an'ilay olona nefa ianao miteny hoe fanany démonie dia tonga dia tadidio fa miteny ratsy ny fanamasina ianao ray faharoa ny mampiteny ny fanamasina amin'ny zavatra mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia miteny ratsy ny fanamasina dia ny anankiray fahatelo ny conviction anao lazainao fa fanamasina kanefa anao manokana ilay izy ary indrindra ny tena ratsy raha mba ho volontén'Andriamanitra izy tsy maninona fa mety ho fanamasina tokoa no mibitsika manamarina ny teny amin'izay fandresen-dahatra lazain'ny sitrapon'Andriamanitra fandresen-dahatra manokana ilay izy kanefa nylazainao fa avy amin'ny fanamasina nefa ranofo ilay izy dia tadidio nofo manohatra ny fanahy ary ny fanahy manohatra ny nofo miteny ratsy ny fanamasina sika misy exemple concret tsaroko tamin'izany tany mbola tany Mahamasina kely zany hoe taona milohan'ny taona roa sy roa arivo talohan'ny 2002 tany ho any izy zay na talohan'ny 2003 dia nisy olona tonga tao amin'ny pasteur trimolateurna zany sady mivavaka dia rehefa vita ny fiaraha-mivavaka tamin'izany dia mandray dinika ho an'izay mety misy olona mety eo mangataka inona conseil personnel na zavatra oatra zany dia nisy olona tonga tao dia nidinika dia nangataka sujet de prière dia lasa le olona rehefa lasa le olona dia niresaka tamin'ny mpanompony Jesosy ny teny hoe aza vavaka ho azy ianao izy izy fa zaho izy tsy mamela azy tsony mandrakizay tena misy zany io tsy resaka hoe mampatahotra ilay izy fa zay mahatonga antsika mila mianatra dia nitomany moa i ray aman-dreny tamin'izay dia nitataray moa dia tadidiko ilay izy inoko fa mety ilainy zany vavolombelona zany mba hanairana antsika fa zay nitenen'i Jesosy tena mila raisitsika dia mila manintsy ny any anatsika fa misy olona zany hitantsika any mety mandeha ny an-dalana eny fa olona tsisy azo atao nininina intsony satria ny zavatra nataony fahadosoana zay efa nitenen'i Jesosy fa tsy azahoana famelan-keloka mandrakizay tain'i Jesosy daholo fanontaniana manaraka tena miteny ohatran'ny olona dia hoka aloha azavaiko kely lavalava ilay izy fahafitoko tamin'izaho 14 taona mipetraka taman'olona dia tsy hita le poto anagazy ireny dia niteny tamiko izy hoe
nipetraka ato aminay mandritron-droa taona ianao ozy izy ny teniny tsy mandray karama raha tsy tiany dia izany efa tsy tamana tao amin'ny zareo tsony dia rehefa mivavaka tao amin'ny WC no mivavaka nandohalika hoe Jesosy satria za mino hoe misy izy satria za nanana testameta kely izay dia izay no mivakiako dia ninoko ilay izy dia niteny aho hoe ianao izao mahita an'iny satria ianao mahita ny zavatra miafina rehetra dia raha mba mety ianao dia mba atoroy anahy misy anazy dia mibitsika ohatran'ireny olona teo atsofoko ireny izy hoe lasa niaraka an'ilay vatana gazy any amin'ilay fanaterina hoe fenona izany dia niteny tamin'ilay olona mipetrahako aho hoe lasa an'ilay izy dia tsy nino zareo fa hoe efa nijerenay fa tsisy any dia niverina mivavaka ny teny hoe Jesosy ianao aza mandainka fa zay marina tenenina za tamin'izany mbola somary zazazaza dia niverina fandroa ilay izy dia sady somary mafimafy hoe mandeha any ianao fa an'ilay izy za efa tena kotsan-dranomasiny tavako dia rehefa nakany dia tao tokoa ilay izy dia nandeha tena ny fotoana tena hoe nanaraka an'i Jesosy matetika no mariazy miteny hoe indro aho ny Andriamanitry ny nofo rehetra moa misy zava-mahagaga tsy haiko fa ohatr'izao olona miteny eo akaiko izany dia tsy henoko tsoa ilay izy taty aoriana tapiko nihanon-radio any Azofekaela nefa za tamin'ny novambra dia tena hoe nangetaheta amin'ny fahamarinana satria tsapako hoe mivily lalana kely dia rehefa tena niombona indray dia niteny hoe Jesosy tena ianao ve ny eo amin'io fiangonana io satria za tena sarotiny hoe Andriamanitra hafa nivavan'ilay fiangonana dia tena manontany anazy dia niteny tamiko izy aozy izy ny toerana ampakarako anao ao no manako anao dia nanofiny efa za hoe nienjehanareo Azofekaela ianao mihitsy ilay hitako nitondra ilay antsim-bary dia rehefa nahita an'izay nofo izay dia nanontany teny hoe Andriamanitra tena saika tao io dia rehefa niteny an'izany dia nahintsiny Jesosy hoe le toetra anao mbola tsy afaka hatramin'izay no horatsaniko ary ireo pastera sy ireo vahoaka ireo pastera rehetra ireo no mpanompoko anampy tsanan'ilay izy dia tena niombona amin'izay dia tena resy lahatra dia za le nanantona anao iny dia nytiako antaniana nefa be dia be no manontany anahy no miteny anahy hoe iresahan'i Jesosy koa izy hoe mialao amin'io fiangonana io ianao dia tiako antaniana izany hoe mifanavy mifanamasina ve teny amin'ny olona rehetrarehetra sa mifidy olona hitenenana dia mipastera lehibe teo amin'ny fiangonana vavahady taloha niteny anahy daholo rehefa niteneniko hoe noho ny amin'ny fandaminantsika dia miezaka mamintona fanontaniantsika sotra tompoko dia niteny anahy zareo hoe Andriamanitra tsy miteny mivantana ohatr'izany pastera lehibe maro no efa niteneniko an'izany mantsy hoe mare feo ohatr'izany dia izay no tiako antaniana pastera hoe tena tsy miteny ve za tsapako hoe mbola be dia be ny zavatra tsy fahatanterahako nefa mare anazy mamaly amiko foana rehefa manontany zavatra tena hoe ilaiko hovaliana misaotra tompoko. Jaona toko 10:14 aminaran'i Jesosy ary rehefa mamoaka ireo ondro ireo izy dia mialo azy ary ny ondrony manaraka azy
satria mahalala ny feoany ireo. Ho fantatrao ny feoany rehefa manaraka azy ianao. Ho fitamena rany ianao raha tsy hanaraka azy ianao. Mety tena miteny aminao Jesosy fa tandremana, fa mety Jesosy tsy no miteny avy eo raha vao tsy manaraka azy ianao. Ozy Jesosy eto ary tonga dia ho antsika rehetra zany tena afaka miteny Jesosy fa mitandrina be tsika satria raha vao tsy fantatsika ny manavaka ny feo an' Jesosy sy ny feo hafa dia izay amin'izay ilay hoe esprit de déviation, fanahy fivilianana, mampivily lalana. Eto Jesosy tena mampianatra ozy izy ary rehefa mamoaka an'ireo rehetra ireo izy zany mamoaka ny ondry eto. Mba mamaly tsika Jesosy, ianao zany tsy mivoaka rery fa misy mamoaka. Jesosy no mitarika anao zany, hiditra any amin'ilay feo tsika fa tsy hoe zany hoe maheo feo ianao fa ianao tsy tarihan' Jesosy, tsy manaraka azy akory fa dia tenenana hony. Tena mitandrema fa manaraka eo tsy izy tsony amin'izay no miteny eto mazava be ozy Jesosy. Ary rehefa mamoaka an'ireo izy avereny hoe tarihany aloha, izy ny eo aloha ary ianao manaraka, zay vao fantatro ny feoany. Ao ho an'ny olona mpanaradian' Jesosy zany dia ho fantatrao miandalana ny feoany. Jaona 4:26 ozy Jesosy, za zay miresaka aminao no izy. Tena miresaka Jesosy. Fa tandremana koa fa niresaka tamin'ny Kaina koa ny Andriamanitra. Fa lasa izy Kaina. Zany hoe tandremana be. Fa Andriamanitra afaka miresaka amin'ny olona rehetra fa tokony dingana anankiray iovahantsika, hanahafantsika azy ny fandrenesantsika ny feoany. Ary ny tsara indrindra tsy hoe miandry feo fa rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra ianao, mamaky filazantsara dia miteny zavatra be dia be ao Jesosy. Dia ireo koa tena feo an' Jesosy. Rehefa miteny izy zao hoe ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, mankanesa ty amiko fa za hanome anareo fitsarana. Mety tsy heninao zao zany hoe za tsy mba mandre an'izany pasitera, sambatra ampenareo fa za izaka mihaino dia klaksona ny olona ao ambadika ny henoko dia ny ankizy tsy maheno mihitsy fa vao mamaky ny teny ianao ka manokatra ny fona ho an' Jesosy dia fantaro fa rehefa nitenen'i Jesosy anatin'ny tenin'Andriamanitra ilay izy dia efa feo an' Jesosy. Dikan'izay afaka miteny Jesosy fa mitandrina be tsika ao anatin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, ao anatin'ilay karazana feo mifamao fao. Fa ny tena mpanaradia azy mahalala ny feoany. Faharoa anapikelin' izay zavatra lazain'ny pasteur zao zay dia mifamen'ilay izy dia ny hoe ny feon'Andriamanitra dia mitondra anao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny alalana hoe avy amin'Andriamanitra ny fikambanana anankiray tsisy idirany amin'ilay pasitera mitarika eo fa
taky ny rariny satria manana ny rariny fa miverina an' Jesosy dia mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia mianatra miaina ny feony. Zay misy tena manao feo foana hoe mpijanonao ampamisy kely miainao dia miaina fa hainao mafatatra ny feona misy zay feo amin'ny vavony dia mino tsara fa tsy hoe zay mandalo anatony fosiny saina dia iny dia gloria daholo dia dia tsy zany izy ka fa Andriamanitra mihitsy fotsiny dia Andriamanitra ny teny fa tena mahita fomba tazona rehetrarehetra zao dia hitombo ny fiombanantsika amin'i Jesosy, hitombo ny fiainantsika amin'i Jesosy, hitombo ny fanajantsika amin'i Jesosy amin'ny zavatra teneniny. Mpivaly zao dia misy tena hoe vahoaka tiava ny vadinareo raha vaky amtika teneny fa zany dia hoe vehivavy rery sy minana varery mahasosotro reo masosotra karaha anatin'le mana masosotra zany serianao mahay feo anao manao hoe sosora dia fantatrao amin'ny discernement zany fa tsy Andriamanitra tsy hapirizika anao ho sosotro zany ary Andriamanitra tsy hapirizika anao ho tezitra zany satria ozy ny boky ny Efesianina hoe ary aza manao zay ary aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra zay nanisiana tombo-kase ho fanavotana anareo. Esory tena akaikinao esory ny fotezitra, ny folentika, fahavinirana, tabataba, tambavy miakatra, esory daholo zany. Dia teneny izy tsy Jesosy manala an'ilay izy fa ianao no manala an'ilay izy. Dia zany zao to dia feo an'Andriamanitra zao zany. Kely zany izy ry zanako ahoana anazy ny ale anao ny retour tsy fantatrao va fa totombo tsy mivoky ny lasa tenena akaikinao natao hotony ianao hoe tsy mora tezitra, mora malefaka, tia mamela heloka, tsy tia miady, tsy miady loaka, mena tsy miady hevitra. Hitanareo, zany zao feo an'Andriamanitra daholo zao zany resahantsika zany. Dia courage anatin'ity miama-heno eny feo ty e. Courage daholo. Hoeto anatrehan'i Jesosy, hoeto anatrehan'ny tenin'Andriamanitra. Raha adiny 5 ianao maheno feo an'i Jesosy adiny 10 ianao tokony mamaky baiboly zany. Fa tsy hoe vao maraina Jehovah mpiandry tsy nanjava-mahory tenena amiko Andriamanitra. Dia verset anankiray fotsiny veranga vakinao dia mitenena amiko. Iny tompo ianao manontaniana farany hiditra session manaraka tsika iny tompoko. Toetsoa fanontaniana dia misy fanontaniana roa. Voalohany dia rehefa mivavaka hono izy isan'andro dia mahatsapa mavesatra. Misy fotoana zany izy mahatsapa mavesatra ao anatin'izay dia rehefa manontany an'i Jesosy izy dia mibitsika aminy Jesosy hoe misy zavatra tokony ataonao. Dia rehefa ataony izay zavatra izay dia miala ilay vesatra. Dia misy fotoana indray tena hoe mahatsapa hoe vesatra ohatrany hoe asa maizina mihitsiny. Dia rehefa mivavaka izy dia miala ihany koa izay. Fa misy fotoana indray tena hoe zavatra ohatrany hoe tena na izy ary tsy mahafanatrany izy hoe inona za mahazo azy zany. Dia misy fotoana izy mivavaka ao anatin'izay dia tsisy feo re mihitsy hoe inona le izy. Dia zay no tiany apetraka hoe inona mety antony mahatonga an'izay. Dia fanontaniana faharoa, misy fotoana izy rehefa mivavaka dia mazava ho azy moa fa manomboka amin'ny fisaorana foana. Dia rehefa mivavaka izy dia lasa ohatrany hoe fisaorana foana. Dia misy fotoana izy tena hoe miova sujet hafa ao anatin'izay dia
nefa lasa miverina amin'ny fisaorana ohatrany teo foana. Dia ohatran'izay foana zany matetika dia tiana petraka koa izay vantany izay hoe maninona efa mivavaka izy dia lasa miverina amin'ny fisaorana foana fa nefa te hiova sujet hafa izy ao anatin'izay. Zay tompoko. Lasa ho azy ve le izy sa décision? Fanapa-keviny ve le izy sa lasa ho azy? Le voalohany aloha décision, fa le faharoa rehefa mivadika sujet hafa hoe vavaka mety ohatra hoe efa fifonana ohatra. Dia avy eo après an'iny rehefa vita iny dia lasa mivadika fisaorana ho azy le izy. Lasa ohatrohatr'izay foana matetika. Alléluia. Dia ohatr'izay foana matetika. Zany hoe ty fanontaniana ity somary apetrako kely dia validise fotsiny a. Mahatonga an'izany a dia matetika se fa somary miompana kokoa ny amin'ny communion le etaeta ao anatin'ny fonse. Marina ve zay? Tena izay mihitsy aloha e. Tena izay mihitsy satria za na misy an'ity masoko ty ara tena hatramin'ny voalohany tsy tena mifatoka hoe masoko fa le hoe fifandraisana amin'andro amin'ny Jesosy aloha voalohany indrindra. Dia tao anatin'izany efa hitako hoe tena hoe mitarika na hoe tena misy zavatra hitarihan'ny tompo anahy foana hoe zao. Tena misy tena misy ny fanafian'ny fahavalo, misy ny asan'ny maizina fa tena hoe mitarika foana Jesosy. Alléluia. Ka ny mahatonga an'le fisaorana fanamasina no mitondra an'lizy any amin'le fisaorana. Satria izay ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Dia avadiky ny fanao tonga fisaorana izay etaeta tiany se hoentiny ao anatren'Andriamanitra midika fa tsy le fony se tsony iny zao le ao anatin'le communion. Fa Andriamanitra mitondra an'le vavaka amin'ny alalan'ny fanamasina eo anatreny amin'ny fankasitrahana avy efa vita ny zavatra rehetra. Tainy Jesosy. Fanontaniana iray farany postesy faty. Azafady pasteur, naheno tamin'ny toriteny hoe communion aloha vao famonjena dia nanaitra anao hoe ahoana zany amin'iren'le manao fitoriana filazantsara kalamanjana mampandray olona an' Jesosy ireny. Ve communion vetivety ve zany? Zao misy ao anatin'ireny toriteny ireny misy zavatra inotsika tsara fa le hoe communion aloha vao famonjena. Mety hoe famonjena amin'izay zavatra ilantsika an'Andriamanitra. Zay izy misy ny zavatra ilantsika an'Andriamanitra dia tsy sarobidy noho izay namonjeny antsika. Fa ny famonjena indray tsy maintsy alohan'ny communion ho an'ny olona izay vao hitoriana ny filazantsara. Satria zay ny mahasamihafa fa ny rôle omen'Andriamanitra ny evangelista sy ny pasteur ohatra. Satria ny pasteur manangana an'izay rehetra voatoro ny filazantsara ny zaran'ny evangelista ny fahasoavan'Andriamanitra. Hitanareo io le mahatonga an'le teny tamin'ny maraina hoe ny dingana voalohany aloha any amin'ny don mahalala an'Andriamanitra tsika hoe mahiny zavatra rehetra izy. Fa rehefa tafiditra amin'Andriamanitra le olona dia atsangan'Andriamanitra amin'izay tsy amin'ilay endrika nahitany an'Andriamanitra tamin'ny voalohany fa amin'ilay endrika tian'Andriamanitra azy ahitana azy sy amonjena azy. Dia amin'izay fotoan'izay indray famonjena aloha satria famonjem-panahy zay vao communion satria ataon'ny olona ahoana moa ny ombona amin'Andriamanitra raha tsy tafiditra amin'Andriamanitra aloha izy. Zay ny valiny. Tainy Jesosy to. Farany Jaunina 15:4 zay amin'izay no miconfirme an'le famonjena ho any amin'ny mandrakizay tena tsy possible mihitsy raha tsy avy amin'ny communion amin'izay. Dia hozy Jesosy raha misy tsy miray amiko ariana ny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo angonina izy ka tsipy anaty afo dia ho may. Zany hoe raha vao tsy miverina ao amin'ny communion ny olona anankiray dia tsy maintsy ariana ny ivelany izy dia malazo dia dorana dia may. Dia fifandraisandreo zany mila azo sika tsara ka ny tenenin'ny pasteur teo mandray an'le famonjena le olona dia miditra ao amin'ny communion zay vao tanteraka le fahafahan'le olona tena miampita any amin'ny mandrakizay. Zay. Tainy Jesosy ao afontananao dia hisaotra an'Andriamanitra antsika. Misaotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny séance na fanontaniana sy valiny tamin'ity takarivo ity
ianao no mitantana mitondra mitarika anomezana voninahitra anao mandraikizay zay rehetra vita teto a misaotra betsaka fa matsiaro zay hoe ankalamanjana toy izao no nizaranao teny tamin'izany tany amin'ny faritry Galily sy ny Israely ray manontolo iny tamin'ny fahalinana natongava amin'ny vahoaka teo aminao tahaka anay ianko toy ny hoe mahafoy tokantrano mihitsy tamin'izany dia zay koa Jesosy tena liana misaotra fa manazava aminay ianao ary manangana anay manasitrana manitsy maro tokoa ny zavatra tsy takatry ny sainay ary tsy hainay fa isaoranay ianao fa ianao no mampianatra misaotra raha eo amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kery avy Nazareta amen. Alohan'ny isa raha tsika tiry ty hoe fo kely izy a hoe any Jesosy a tsy vetivety any fa mandrakizay any Jesosy ani Jesosy tsy ho vetivetiany fa ho mandrakizay averitsika any Jesosy ani Jesosy ani Jesosy tsy ho vetivetiany fa ho mandrakizay tena mba tiako ataonao avy ao anatin'ny fonao ani Jesosy Jesosy tsy ho vetivetiany fa ho mandrakizay Jesosy ani Jesosy ajany eo ihany averitsika indroa fotsiny zay dia tsara Jesosy ajany tsy ho foana ny fanantenako fa eo ianao io fitarainako mamahery aimba iadanako Jesosy va farany Jesosy ani Israel mesika voninahitra Israel miankina tsika izy manasa tsika halleluja miaino io fitarainako mamahery aimba iadanako Jesosy va eto ampamarana ny fanontaniana sy valiny dia tiako indrindra hoetaeta ao am-ponao isan'andro ny anomana ny ao anatinao iaona amin'i Jesosy mino fa ny teny rehetra ny zaraina famarina rehetra zay nambara
hovatofantsika ombonao iombonanao sy tombonao fitiavana mandrakariva any Jesosy mandrakizay. Engany ianareo tsy hita olona ampiasain'Andriamanitra fa hifankahita amin'ny Jesosy irery. Ho azy ilay mitoetra amin'ny seza fiandrana mandrakizay ny voninahitra. Veloma tompoko. Veloma vetivety. Manahoana tolo indray. Dans 5-10 minutes, session ho an'ny tanora, anasana an'izay tanora rehetra tonga eto eo amin'ny chapelle tsika miaraka, dia hariva tokony misy projection na misy zavatra hojerevana kely atsy amin'ny grande salle rehefa vao installé mandritry ny fotoanan'ny recyclage pastoral, dia amaranantsika ny androany mbola misy session entre ny 21h sy 22h, le alohany mandeha matory iny session momba ny communion anasanantsika